rasy toko aby ary miarapantsika rehetra tonga marobe eto androany miaraba koa ireto vahintsika ireto. Je vous invite de prendre vos casques, monsieur, puisque je vais parler malgache, étant donné que notre conférence est à Madagascar. Androany moa dia efa mirabelarikevitra mikasika amin'ny Îles Éparses ka dia isaorako manokana ireto vahintsika ireto izay tonga eto amintsika nitondra ny fitenenana voalohany moa zany Andriamatoa Toussaint Alain avy an'ny Côte d'Ivoire, directeur d'agence ny presse africaine à vocation. Raha ny enony kabaranao atao zany Andriamatoa Toussaint Alain dia ohatrany tsy hitako intsony izay ho resahana satria iresaka voalaza anao avokoa ny mombamomba ny Îles Éparses ny ireo olana maro samihafa ny tokony ho atao ny firenena malagasy mba amerenan'io Îles Éparses io eto Madagasikara. Ary misaotranao dia misaotranao Andriamatoa Toussaint Alain fa na dia nisosokevitra ary dia efa nomenao sahady ny amin'ny tokony ho ataony malagasy mba amerenana ity nosy madinika eto Madagasikara ity. Noho zany tsy dia amelabelatra lava intsony mikasika ny nosy Îles Éparses izay toa amintsika ireo fa nitany sain'ny namantsika avy ato Afrika moa izy io Toussaint Alain izay nambarany teo ireo nosy madinika nosy Europa, ny Passage de India, Juan de Jonova ary ireo aty amin'ny teviny avaratry ny nosy dia ny nosy glorieuse sy ny nosy tremblin. Ny eniny famelabelaran-kevitra nataon'ny monsieur Toussaint Alain tsika avy amin'ny Côte d'Ivoire samy mihaino avokoa tsika tao dia hofitiniko le izy fandraisako fitenenana zany fa le kabary saika efa nomaniko le sahana tato saika efa voalaza atao avokoa zany dia tsisy antony intsony amerenako an'le kabary izay efa nomaniko fa ny zavatra nyresahany namantsika avy ato Côte d'Ivoire no tiako tolana resaka. Laza tamintsika izy teo fa ady amin'ny atakan'ny adin'ny Goliath sy David izy ty. Matanjaka be ny Goliath eo amin'ny lotsika eo, mariny zany Toussaint Alain. Matanjaka dia matanjaka ny Goliath. Fa ozy izy ianao hoe misy David tokony hiady eo, efa eo le David. Efa tonga le David, tsy andrasana intsony io David io. Raha ny tantara amin'ny Baiboly tokoa ny jerevana dia David amin'ny zanaka faralahy amin'ny zanaky ny ray aman-dreniny. Tonga ny mpaminany iray Samuel nilaza fa hitady an'io David io. Za koa amin'ny zanaky ny ray aman-dreniko dimy anadaza zany faralahy. Ary efa niraisina ohatra teto amin'ny firenena malagasy tao amin'ny fiangonana amin'ny mampitondra fivavahana fa za le David mahafeno ny fepetra resahany misoratra masina amin'ny Baiboly io. Samy ady amin'ilay Goliath. I Goliath manana ny heriny sy ny tanjany sy ny fahefana hiatrika amin'ny ady amin'ny zanak'Israely tamin'ny andro ary tsisy na dia iray aza maramila tamin'ny zanak'Israely. Eny ka na dia Saoly mpanjakan'Israely izay nanaovan'ny David fiantsiana hoe mivoa ady amiko aza dia tsy nasana
tsy nisy na iray aza tamin'ny voakanisy sany aby tamin'ny Goliata io fa i Davida kely ihany no nasa hiatrika ny Davida Goliata io. Eto Madagasikara koa maro ny filoham-pirenena efa nifandimby teto, maro ny manam-pahaizana teto Madagasikara, mahafantatra fa ny malagasy ireo nosy madinika ireo fa tsisy na diray aza sa miatrika ny Davida iady, miatrika ny Goliata iady azafady, fa tonga Davida dia ho avy amin'ny herin'i Jehova iady. Marina ny tenin'ny namatsika avy amin'ny Côte d'Ivoire izay milaza fa hoe mila mirahina antsika malagasy, tsy afaka nirahina antsika hatramin'izay satria mbola tsy tonga ilay Davida, fa ankehitriny tonga ilay Davida andao ary efa nometana amin'izay tsika irahina. Satria na dia reto namantsika avy any Afrika, avy any Turquie reto aza dia vonona ny fanometanana amintsika malagasy, rahina amintsika malagasy amerina ny nosy ity, itsika indray ve no andeha anaterakira indray no milaza fa tsy mahay mandihy, andao rangahy dia alasy zao tsy mijanona tsony satria miaraka amin'reto namantsika reto hoe anometanana antsika amontsy ty firenena malagasy ity izay nampantraina hatramin'izay fa tena marina tokoa fa ny arena nositsika io dia ahafahantsika mampandroso an'ity firenenantsika anatin'ny fotoana fohy de fohy, na ny fanaovana lalana na ny fanaovana sekoly tsy andoavam-bola, ny hôpitaly tsy andoavam-bola, ny ireo fitrandrana ny arenantsika ireo, ny fambolena sy ny fiompiana ampandrosoana ny firenenantsika ity ao anatin'ny fotoana fohy dia lasa firenena mandroso, firenena misandratra ity firenena malagasy ity satria tsy ady rery intsony tsika fa reto ny namantsika anometanana antsika. Marina tokoa ny firesana tao fa hoe tanindrazantsika io firenentsika ka ahoana moa no iarahantsika mitantana amin'ny frantsay anao constitution an'io mialatsiny atoko lasy toko vavy fa raha zafy no pirenena tsy anaraka an'izany fa ny frantsay ny tokony fampirarahantsika fa tsy tsika ny tokony fampirarahan'ny frantsay. Betabe ny milaza ianao ve tsy matahotra frantsay, mikitikitika ny tombontsoan'ny frantsay sy ny nosy izy parsa ireo valiteko tsy misy toky sy andinina amin'ny baiboly milaza amin'ny mahapastera anahy fa hoe matahora frantsay fa ny toky sy andinina ao matahora an'Andriamanitra. Ka noho izany le vaoaka malagasy andehitsika irahina, iraisaina izay malagasy tia tanindrazana rehetrarehetra, izay tanindrazana mahatsapa ny fahorian'ny malagasy rehetra amin'izao vanim-potoana zao. Aza vela iandro raha mipitso intsony fa tenin'izao andehitsika hifanomtanana fa io na ino tidonana ino kiantra raha mbola miakina amin'ny eo Andriamanitra io i Davida kely dia tsy maintsy mandresy io Goliata io.